Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankaparinina trano indray no andoranao ny fiarabanina amin'izao takariva mialohan'ny Pasika izao atao anatin'ny fandarana mety toetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay fandarana mety toetry ny andro izay dia mbola mitoetra loatra eto ny oram-baratra mitsitokotoko amin'ny fantatsasasany manerana ny nosy fa raha atao anatin'ny 3 andro ho avy kosa dia amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny aloha amin'ny ankapobeny no somary maina. Makasika ny maripana kosa dia tsy ahitana fivahana firy izay maripana izay ao anatin'ny 3 andro manaraka. Hojerentsika amin'ny Tsipriany avy hatrany ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina dia ny faritra maina ifandeasan'ny rahona sy ny masoandro aloha no mifantoerana manerana nosy fa na izany na zany ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy manontolo dia misy ny tandrifindrahona ho an'ny vao-maraina. Mandrahona ny alaotra mangoro sy ny faritra Sofia sy ny faritra Diana. Ny tolakandro kosa makasika izay toetry ny andro izay ihany dia mitoetra ho izizintsika teo ny oram-baratra mitsitokotoko amin'ny faritra maro manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny faritra Savasy tendrony avaratra iny aloha dia somary maimaina ary aty amin'ny tapany atsimo Menabe faritra atsimo andrefana Androsy Anosy iny tapany atsimon'ny Orombe sy ny faritra atsimo Atsinanana dia ifandimby rahona sy ny masoandro mandrahondrahona aty amin'ny mandidina ny ilana Atsinanana ny Analamanga Amantolo iny sy ny alaotra mangoro. Ho an'ny vinavina makasika ny maripana kosa indray dia manodidina ny 920 ny ambony indrindra ho an'ny faritra avoatany ny morotsiraka Atsinanana dia 920 ka hatramin'ny 130 degré Celsius, 920 ka hatramin'ny 130 ihany koa ny aty amin'ny morotsiraka andrefana nosy ny mafana indrindra dia 130 degré Celsius Antsohihy no ahitantsika izay. Io antsika ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy tontolo andron'ny laindidy paka moa zany dia aty amin'ny saikany amin'ny tapany avaratry nosy no ahitana izay orana tandrifindrahona izay amin'ny ankapobeny hita taratra zany amin'iny ka hatramin'ny tendrony avaratra nosy iny somary maina kosa hatreto amin'ny faritra Menabe sy atsimo andrefana ny faritra Melaky aty amin'ny tapany atsimon'ny Otomatsatra Orombe mahazo ny atsimon'ny nosy manontolo iny sy ny faritra atsimo Atsinanana ary ny fito finany. Ankoatr'izay zany dia misy ny orana tandrifindrahona. Ho an'ny maripana ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 720 eo ny aty amin'ny faritra Voatany ny ambony indrindra ahitana fiakarany kely motsiraka Atsinanana kosa dia 920 ka hatramin'ny 30 hatrany ary raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 230 ny motsiraka andrefana nosy. Ny faritra Sofia no mafana indrindra 430 degré Celsius manaraka azy eo koa dia mbola 430 aty Maivatanana aty. Ambarana ny toetry ny andro ho an'ny talata dia saika ny 9 ny orana tandrifindrahona mety rakotroka ho an'ny faritra manerana nosy aty amin'ny faritra Sofia sy Diana sy ny Savamo izay no tena tazana mandrahondrahona hatrany ny faritra Nalanjorofo sy ny Atsinanana manontolo iny toraka izany ihany koa ny Atsinanana Voatany dia mandrahona amin'ny ankapobeny ny masoandro mipalika no ivantoerana any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'ny talata dia 720 degré Celsius ny ambony indrindra dia amin'ny faritra Voatany 30 minitra motsiraka Atsinanana 920 ka hatramin'ny 330 ny motsiraka andrefana nosy sy ny mafana indrindra dia 530 degré Celsius Maivatanana no ahitana izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany moa hitsidika ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro na koa ny YouTube Météo Madagascar ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg ary ny application mobile Météo Madagascar officiel. Dia misaotra anao nanaraka izay hatramin'ny farany ary mirary Pasika sambatra ho anao sahady dia manaraka indray ary veloma tompoko.